Ny farana andro ihany koa ny fidinan'ny tompondakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja baolina lavalava izany ho an'ny sokajy division voalohany régional zany sy ny sokajy junior ka ho an'ny sokajy division voalohany régional ary dia voahositra ao tompondaka ny SCBB Sarety rehefa nandresy ny FT Andavamamba tamin'ny isa 20 no 20. Nivadika ny rasa natateraka ny valinadiny zareo avetsy be Sarety zay voahositra ho tompondakany Madagasikara eo amin'ny tompondaka division voalohany régional izany. Resin'ny be Sarety tamin'ny sanazava 20 ny FT Andavamamba tamin'ny ity tombakandro ity tetsy amin'ny kianjanaky Angotapenaka. Teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia efa nampiseho ny tanjany izy zareo avetsy be Sarety izay mitarika tamin'ny isa 20 tsy mitsy be Sarety tamin'ity lalao famaranana ity fa dia nanomboka teo minitra voalohany ka hatramin'ny 20 minitra nilalaovana dia toto afatrany ny fanafiana ho azy ireo. Tsy dia navita nanafika firy zareo avetsy Andavamamba teo amin'izay fidirana voalohany izay fa dia saika nanohana fotsiny ny fanafiany zareo avetsy be Sarety. Teo amin'ny fidirana faharoa dia ny amafy ny lalao teny ambony kianja ny famalina ny fanafiana na ho an'ny be Sarety io na ho an'ny zareo avetsy Andavamamba efa nanana tombony maro nefa zareo avetsy be Sarety ka dia mora ho azy ireo no miaro ny isa teo apelatanany. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao ary ambony ny teknika nasional'ny rotota tamin'ity lalao famaranana fidina ny tompondakany Madagasikara division voalohany régional ity. Nahazo ny larina fahatelo kosa teo amin'ity fidinana ny tompondakany Madagasikara ity izy zareo avy any Boyeny rehefa nandresy anantsinanana tamin'ny isa 7-30 no 2-30. Farany eo zany ny fidinana tompondakany Madagasikara ho an'ny sokajy division voalohany régional sy ny sokajy junior ho an'ny taona 17 sy 20.